Tombo telo indray ireo olona lavin'ny coronavirus araka ny tatitra nataon'ny profesora Anta Maria Daniel Volotiny androany alakamisy. Tafakatra 420 araka izany nisan'ireo olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa maty vokatry ny valanaretina COVID-19 hatramin'ny etomboan'ny valanaretina teto Madagasikara. Ankoatra dia mbola misy ihany ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaritina coronavirus na dia fahita fa niaina aza anisan'izy ireo. Raha ny tatitra nataon'ny fobepekona ny ady amin'ny COVID-19 androany alakamisy dia misy 70 ireo tranga vaovao raha toka na tratra anjatony maro izany tamin'ny volana Jolay tany ho any. Mbola Analamanga ihany no ahitana anisan'ny marary be indrindra satria ny 970 ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Tafakatra 270 sy 507 ariary izany nisan'ny olona efa mitondra sy mbola mitondra ny tsimokaritina coronavirus hatramin'ny etomboan'ny valanaretina teto Madagasikara araka ny tatitra nataon'ny CCO hatrany. Ampienan'ny tsara pitaterana amin'ny fiaramanidina ka hatramin'ny 20 na 30 isan-jato ny kompania Tsaradia araka ny fanazavana menandria mamonjy raha fanomezan-tsoa tale jeneralin'ny orinasa. Raha toka na azo fihenam-bidy eo amin'ny 90 isan-jato eo ny zaza voateraka ohatra dia tsy tokony handovola izy ireo amin'ity sarany vaovao ity. Raha toka na handovy 70 isan-jato ny tsara pitaterana ny zazalatsaka 12 taona teo aloha dia heverina hahenatra amin'ny 50 isan-jato izany. Ny fisintomana ny mpandeha anjifa ny tolotra fiaramanidina no aton'izany fihenam-bidy izany ho hatrany ny tale jeneralin'ny orinasa. Entina anazarana ireo mpandeha amin'ny fisokafan'ny sidina indray no hanaovana io fihenam-bidy io ka tsy haharitra ela araka izany ity tolotra vaovao ataon'ny Tsaradia ity. Raha ny voalazan'ny tompon'andraikitra. 2 volana ihany no aretan'ny tolotra ka hanomboka amin'ny voalohan'ny volana Septambra ka hatramin'ny faran'ny volana Oktobra. Araka ny voalazan'ny filohan'ny Repoblika dia ny voalohan'ny volana Septambra ho avy izao ny sidina anatiny sasasasany eto Madagasikara no hiverina raha nikatona nandritry ny herinandro maromaro. Nofoanana sy nafindra fediny Antananarivo ny toeram-piantsonana 3 nisy teto Andrenivohitra. Araka izany ny toeram-piantsonana manoloana ny pompe eto Ambohidsira dia nafindra eo alohan'ny charcuterie Lewis ary miova fiantsonana aingana na Arry rapide. Ny toeram-piantsonana eo ampitan'ny Kekery sambatra eo Andravoahangy dia nafindra eo alohan'ny tsena akaikin'ny CSP2 ary ny toeram-piantsonana farany Zotra eo mankany amin'ny faritra Ambomangakely sy ny manodidina eo amin'ny Solomaso Andravoahangy dia nafindra eo alohan'ny tsena Ary Malagasy eo akaikin'ny Paositra. Toeram-piantsonana antsoina hoe Arry Minute eo amin'ny Gare Soarano kosa dia faona tanteraka ka tsy misy ny toerana amindrana azy. Izany dia natao hanatsarana fifamoivoizana sy ny fitateram-bahoaka eto Andrenivohitra araka ny fanazavan'ny commune Antananarivo Renivohitra androany alakamisy.